Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavamalalo no era-banantsika tsirairay avy tratrantso tonga soamantsara eto indray ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay ranao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia tahin'ny tompo isika rehetra dia matoky sy mino fa ifampaherindray tsika eto androany. Raha tonga eto ianao androany dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao eto. Resy lahatra an'izany mihitsy fa tsy kisendrasendra nahatongavanao eto fa tena misy lalahy ilan'ny tompo anao. Alleluia. Ka dia maretatra amin'ny farany. Adin'indray sasany raha antsika eto mahery kely dia inoako fa tsy adin'indray sasany verimaina koa eo amin'ny fiainanao fa tena andraisanao hery ara-batana ara-tsaina ara-panahy dia tena ho voky ianao dia ho afaka hitahita tokoa ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika eto androany. Fa iny tompontsika rehetrarehetra. Niditra voalohany teto androany dia ranam-bavisika Tiana Rakotoarizaka. Tiana Rakotoarizaka sy nareo rehetra any Koweït, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara dia Oman moa efa tsy misy tsony dia mena tsodrano ary nareo efa ato ilay tsodrano fa nivadika kely indray ilay baiboly dia fa nomaniko teto Alleluia. Alleluia. Isaia 4:20 Alleluia. 1:10 no tsodrano omenanao
ranabavy tiana Rakotoary Zaka. Isaia 8:50 andinipafolo amin'ny alantsosy manao hoe fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy tsoaka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Halleloia, amen. Tsara zany tsotra amin'izany amindra fo aminao any Andriamanitra, tsy hiala aminao ny famindrapon'Andriamanitra na dia ionona izy na dia hifindra aza hozy ny tendrombohitra na hetsika aza ny avoana. Nareo alohan'Andriamanitra zany mahita an'ireo mihetsika tsy zao ianao tsy amindranona fo. Halleloia. Dia raha izy zany fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany tsotra amin'izany. Tiana Rakotoary Zaka moa eto France, razanao sy Sylvina narakaraka azy tao Arabie Saoudite, tiana Rakotoary Zaka, artisanat de Madagascar France, Kodanela Belgique, Erika Rak France, Namintsy Makrina Koweït, tonga soa ihany koa i Tsiramboaramiel France, tojo sy Jesosy mandrakizay Allemagne, Someva France, Marie-Jo États-Unis, Kota Léonie Arabie Saoudite, Sandola Koweït, Rosemine France, Angèle Pagès France, Marina Tiana Canada, Razana Monica Koweït, Nashimi Koweït, Itody Raonso France, Yam Koweït, Miarandriamalala Madagascar, Lovlitina France, Rantanindriamani Charline Madagascar, Pertsava Koweït, Kikerandrena Solo Madagascar, Mampionina France, Nasela MG France, Razanazo Sylvia Arabie Saoudite, Emilina Rodriguez koa Arabie Saoudite, Kadaka Malala France, Antra Clarisse Madagascar, Itody Raonso voateny teo, Ando Andry France, Rantanindriamani Charline Madagascar, Fabiola Zanakandapa Koweït, Niaina Mainso Italie, Aikra Joelson Madagascar, Aingonina Solo France, JN Raz, efa niteny teto izy indray andro hoe aiza moa izy izy nareo matadito hoe avaiza moa JN Raz, raha tsy Madagascar izy de France, raha tsy diso Ferina Rakoto France tonga soa, halleloia. Tena vao miditra mihitsy Ferina Rakoto tonga dia misy j'adore anankiroa be mihitsy. Efa misy j'adore daholo foana. Izavy ireo mpanao j'adore mpandray vahiny ireo, mahafinaritra tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Dia maharitatra amin'ny farany daholo dia tahin'ny tompo tsisy isorana tiana Rakotoary Zaka. Marie Angela Madagascar, Sarindra Raingo Madagascar, Elana Miarniana France, tahin'i Jesosy Madagascar hony JN Razo izy Ranabavy Rodriguez fa tadidiny zany Jesosy Mpandresy Madagascar, tahin'i Jesosy tsika menakavy. Halleloia. Mialoha zavatra aloha dia andao tsika Amerika an'ity fotoana ity ampelantan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika nanabavintsika Mami any Koweït izy nitondratsika anaty mivavaka fanombohana Amerika ity fotoana ity ampelantan'Andriamanitra. Tahin'ny tompo ranabavy Mami hanao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pastera dia tahin'i Jesosy atsika rehetrarehetra mbola hiara hivavaka atsika napetraka ny fotoana feno ampelantanan'Andriamanitra. Jesosy malalo, misaotra anao ny amin'ny fahavelomana izay nomenao tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa mbola tonga eto indray anay Jehovah Andriamanitra andeha hiain'ny teninao amin'izao raha sy fotoana izao. Misaotra ny amin'ny fiarovanao ny fitantananao Jesosy tsy misy latsaka-ndalana anay tamin'ity androany ity fa ny tantananao tamin'ny tanan-kavananao ny fahamarinanao Jehovah fa mbola manana etaeta andeha hiain'ny teninao amin'izao raha sy fotoana izao. Ankehitriny Jehovah Andriamanitra misaotra aminay tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fofonena mahavelo, misaotra ny amin'ny fitantananao ny fiarovanao ny indrafonao amin'ny tsirairay avy sambatan'olona. Mankasitraka Jesosy ankehitriny Jehovah dia mifona aminay tsirairay avy ninona mety fipetipetena tsy fahatanterahana rehetra nataonay teo anatrehanao tanandritra ny tontolo andro iny, koa dia hifonanay Jesosy mamelany elokaika mamindrafo aminay amin'izao raha sy fotoana izao. Ankehitriny Andriamanitra dia anapetraka ity fotoana ity feno ampelantananao mba hanjakanao Jehovah Andriamanitra, tahidy Jehovah Andriamanitra ny toriteny izay entin'ny mpanomponao amin'ity androany ity mba tena ho voarainay Jehovah Andriamanitra, amoavy zato eny Jehovah Andriamanitra anatin'ny fonay mba tena ho fotany tahaka ny tanolonaka ny renitenao aneny fonay izay mandray ity amin'ity teny amin'ity androany ity. Tahiny pastera izay melabelatra ny teny Jehovah Andriamanitra, anao anendriny lelanao ampiteny azy Jehovah Andriamanitra, anay tsirairay avy izay kivikivy mety reradreraka mety ketraketraka amin'izao anivy izao Jehovah, anao anay Jesosy ampitraka samby
azo anjaran'izay sahazavy any tsirairay avy amin'izao raha sy fotoana izao. Ny devoly sy ny satana mpakorotana ny connexion ny fotoana rehetrarehetra fatorany amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompo sabata. Tsy ambinina tsy hanan-kevitsy tsy hanampahefana amin'ny anaranao Jesosy ny fanatrianao, ny fanahinao masinao, ny herinao Jehovah Andriamanitra, ny indrafonao, ny fahatsaranao ane Jesosy hitanay amin'ity fandaharana ity amin'ity anio ity. Jehovah mitenena fa voniko hiainonao mpanomponao, mitenena amin'ny sambatan'olona, mitenena amin'ny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra fa milanao izay Jehovah Andriamanitra amin'izao raha sy fotoana izao ka siny fony tsirairay avy Jehovah Andriamanitra ampaherezo misaotra ray malala voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Alléluia, amen. Makasitraka indrindranao taravavy mamia tao anatin'izay vavaka mamy izay nentinao izay. Andriamanitra manakaripasoavana malifitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Efa namaly GNRAZ marina ny tenin'ny Rodriguez hoe any Madagasikara ozy izy. Lovilitina France sasany apôstôly Madagasikara Botsida Koety ary Andrianjafy Niasina Madagasikara. Alléluia. Tainy tompo aritsika rehetra andao aritsika aloha ary anao hira anankiray itsika. Alléluia. Anao hira mahafinaritra be tsika, tena mahafinaritra ity hira ity. Hira izay ataon'izy mirahalahy tozy Jonathan moa dia manana chaîne YouTube ary zareo zao dia manao tononkira reny hira rehetra tsy misy tononkira na mety hoe misy tokony na dire évangélique aza mantsy mandeha misy fihetsika na fitafy tsy mety amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia aleo manao tononkira dia tsara kokoa ny mihaino an'ilay tononkira toy izay sanatria mahita fa tafitohinana isika. Izay no tena tanjona amin'ilay izy. Dia ananao tononkira indray izy mirahalahy. Nefa kosa tsy voatery izy hira misy tononkira hoe dia misy an'izay daholo fa ny sasatsasany. Atao isika jiro vavolombelona, inona no azonareo lazaina androany inona ny fahasoavan'Andriamanitra izay nataony anareo. Dia misy zavatra vitsivitsy. Ny voalohany dia izao, misy fiarakodia izay ato amiko ato ry havana dia misy antivol, misy écrou d'antivol. Antivol ny écrouany zany le petahan'ilay hitanao misy an'ilay pneu iny zany le janty zany dia antivol. Nefa le écrou an'ilay antivol, le clé an'ilay antivol mamaha le écrou zany tsy hita, tsy niaraka tamin'ny tômôbily tamin'ny novidiana. Dia tena hoe tena sahirana tanteraka satria mila vahana ilay izy. Efa ho herinandro zao tsy nahita vahaolana. Nataony rehetrarehetra izay halanenina tsy nety. Voninahitry n'Andriamanitra fa tamin'ny hariva teo afaka aloha ny anankiroa. Alleluia. Dia mbola efa isaorako an'Andriamanitra fijoroako vavolombelona sady hoe afaka ny anankiroa amin'ny anankiefatra mantsy ny pneu dia ny anankiroa zany aloha izay ny afaka. Mafy ny manala azy men'Andriamanitra olona zany nanala azy fa mbola mila ezaka nefa ny rapitso. Dia apetrako amin'Andriamanitra mihina fa hijoro vavolombelona indray rapitso afaka indray ny anankiroa farany dia tafita ny sambo kely. Izay no ny voalohany. Faharoa dia ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny diako fandaminan'Andriamanitra ny asa mandraraha dia isaorako azy fa tena hoe tena tsy takatry ny saina. Fa tena manarakaraka an'izany avana dia nisy zavatra ngeza be nahafinaritra be mihitsy androany nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanay. Ny zanakay ho vavy ireo zany mba misy vakansa ary zareo dia misy zavatra mba iriny mba ho atao. Misy zavatra atao ka ilana vola zany io zavatra io. Dia ny tena zavatra mahafinaritra ilay vola ilaina moa tsy kely fa be. Nefa koa dia amin'ny maharay aman-dreny anao ny zaza koa mba nianatra tsara dia mba mendrika ihany koa ilay zaza mba handray an'izay mba zavatra mba irin'ny fony. Dia izao ry havana ny tena zava-mahagaga nataon'Andriamanitra. Efa mihokomana zany mihokomana mihazy an'ilay vola zany anaovany an'io zavatra io rapitso. Dia ny tena nahavariana ry havana sendra tadidiny dada ozy izy zaho ozy izy tokony misy vola azoko izay ka hitanareo aty andafy misy an'ilay hoe bourse de mérite. Tsy haiko ny zanakareo efa nanao efa mahay be ny ankizy any am-pianarana dia omeny fanjakana vola ary ilay vola tsy kely koa fa misy any mitovy amin'ny karaman'olon-dehibe moyen zany ilay izy
mitoy amina karaha-ngeza noho ny betsaka noho ny simika. Ny tiako lazaina hoe mahazo vola misimisy zany le zany rehefa hoe mianatra tsara mahay tsara zany ny aty France tsy fa ny aminareo dia nahazo bourse de mérite bourse de mérite zany fity fa ny zavatra nahavariana totoko izay efa nandinika hoay ka pehiny intelo le ataon'ny fanjakana intelo mandoana isaky ny isaky ny semestre isaky ny trimestre moa zany dia tsy ela-tadidiny tokoa satria za zany toko izay mivady zany ny amoaka ty anatin'ny kitapom-bola io vola misimisy izay ilain'izy roa anaovana zavatra io dia nampatsy mipity hoe data ozy izy ary le vola iny ve ozy izy efa tonga tao amin'ny compte any dia teo zany dia hoe ary ahoana marina ho ndana hoe ho jereo le taratasy misy taratasy mare taratasy mantsy rehefa alohan'ny atokavan'le vola amin'ny compte zany dia misy taratasy alefan'ny tonga misy courrier tonga zany hoe hita fa handray an'le vola dia jerena ty le izy tamin'ny 24 mai nahazo an'le izy tokony fin mai zany tonga le vola dia gaga hoe mila antsoina zany ny any fa tsy naraintsika mety diso ve ny lalan'le vola sa ahoana dia za hoe andraso aloha jereko dia nanokatra nosokafako ny banque en ligne ako zany hoe andeha ho jereko zany nandray an'izany ve tamin'izany volana mai zany inona hozy zareo ry havana malala vao nanokatra ny banque en ligne ako dia nijery aujourd'hui opération aujourd'hui tamin'ny androany io le vola faliditra tao tena orakora-pifaliana ny any mianaka le orakora-pifaliana eo ihany le izay mivady tsy namoaka an'le vola fa ny tena zava-nafinaritra na tena hoe tsy takatry ny saiko rehefa na dia izao zavatra izao tamin'ny fin mai iny zavatra iny tokony voaray ary raha tamin'ny fin mai iny voaray dia tsy tonga fin juin koa iny dia efa lanin'ny vity fa satria lasa tara zany le izy nisy opération tara zany tany amin'ny fanjakana tany nandefa n'iny zavatra iny dia rapitso le zavatra lilan'ny fitian'le vola taitra be mihitsy zay ary tadidy tamiko izy ary mbola misy vola tokony neona ohatr' izao za hoa tsy naray any tsy hitako koa zany za dia andeha hijery hoe ovina mba naray an'izany androany tamin'ny 12 izay mianaka amin'ny resaka amin'ny 12 sasany androany tamin'ny 12 nalefa amin'ny fanjakana le vola tena ozy hoe Jehova tsy Jehova jire fotsiny ianao hoe Andriamanitra no ahita tsy hoe mamatsy fotsiny Andriamanitra Jehova jire fa tena mamatsy amin'ny ara-potoana alleloia tsy azo iny tamin'ny fin mai satria maninona mbola tsy ilaina le izy fa raha oviana le izy ny ilaina rapitso androany tamin'ny 12 to izay Jehova jire ianao ary Jehova tonga ara-potoana ianao ozy hoe Jesosy saotra mety amiko ny fiainako tsy miliardera ako tsy manana vola be dia be ao amin'ny compte koa fa zao kosa za dia tsy manana zava-mahory ozy Davida hoe Jehova mimpiandray tsy hanana zava-mahory rehefa izy misy azy amin'io any andava-bato fa zao kosa izay ilainy dia tonga eo aminy tsika ry havana na tsy mpanan-karena fa tsika tsy manana zava-mahory amin'ny fotoana ilaina misy zavatra ilaina tsy tara Andriamanitra tonga ho dia tonga izy dia misazy milamina tsika mivady vita neniny ankizy vita ny Jehova ny volany ihany no azo nomeny azy anaova izay tiany ihany halleloia tsara Andriamanitra ry havana zany mitsy navelombelo meko anareo zany hoe tena nahakasika anahy zany le vola eo ihany fa ny tena nahakasika anahy le fotoana n'Andriamanitra mihitsy iny ny tena nahakasika naninona le izy tsy tamin'ny fin mai ka satria tamin'ny fin mai mbola tsy mila zavatra ry fity ary volany iny nefa tsy rehefa misy ohatr'izany volanao ankizy ireo dia anazy fa tsy mba hidiranay fa izy nianatra tany nianatra tsara tany ve dia izay ny inana ny vola fa tena faly tena tsara tena lehibe Jehova ary mahafinaritra ny mivavaka ry havana zay ny avijona vavolombelona inona ary ny anareo anjaranareo ndray zao manoratra dia hoe voninahitra koa Andriamanitra dia ho hitanareo inona ny teneniko anareo marina raha nareo androany manao manome voninahitra n'Andriamanitra tsy possible tsy ho tahinina nareo rapitso satria tia mbola hitendray nareo rapitso halleloia hitanareo zany mahatonga na mazoto mijoro vavolombelona aiza daholo nareo le mijoro vavolombelona indray mandeha isaky ny 6 mois reo fa mba ataovy isan'andro halleloia fa misy zavatra ataon'Andriamanitra foana ny fiainantsika isan'andro tany tompoloha irabo aloha tsika izy mbola tsy narabaiko tao $100 Koweïty raha zana Monika Koweïty
dia i Jonathan Allemagne fantany lalan'irina France. Halleloia. Tahiny Jesosy mbola tsy manoratra aloha tsika. Bartel tahiny Jesosy Madagasikara. Ny fahabeazana kadapa Koety. Marijo États-Unis mandeneko teo. Halleloia. Sotra zao afaka sitrahana ny mami tavavaka mivavaka. Tery Albeza France tonga soa. Asan'ny apôstôly Madagasikara. Halleloia. Suzelle Suisse tahiny Jesosy. Halleloia. Angelina Diamant Chine efa mifo. Taloha rehefa mitety zay Angela io efa mifo. Halleloia. Tsara Jehova. Itrako mbola tsy napaiko anomboka eo amin'ny kodany latsika no mamaky ny fijona vavolombelona rehefa zao andao am'izay aloha tsika hieno hira. Da hieno hira tsika dia meno finaritra daholo dia rehefa avy tsika mihaona amin'ny famakina ny fijona vavolombelona sy fidirana amin'ny tokoteny tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Ary itony fitiavana amin'Andriamanitra isika.
Halleloia, tsara loatra. Tena tsara loatra le hira. Mankasitraka anareo amin'ny rahalahy nanolotra niniriny fa tena tsara be mihitsy le hira. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany misaotra indrindra dia fahasoavan'Andriamanitra ny hanenika anareo isan'andro dia mitombo koa amin'ny asan'Andriamanitra dia mahavitasoa mahavitabe. Halleloia. Zafady. Noa maky fijona volombelona ary tsika ditra mitoro-tenitsika avy eo. Ozy koa Daniela hoe Halleloia, mbola misaotra an'Andriamanitra fa mbola nomeny tombon'andro sy ho fahavelomana sy feno fiarovan'ny tompo sady nafinahitra ny tontolonay mianakavy kely. Dia raiky mandrakariva Jesosy dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Amen. Dia raha ina Jesosy izy marina tena fa ny andro any nitondra passeport lany daty naka dossier efa tonga tany amin'ny birao vao hitako fa lany daty dia nomen'ilay agent ihany ny taratasy nilaiko. Halleloia. Amen. Fahita-pity be zany. Mankasitraka indrindra fankasitrahana ny mamilo le teo ozy izy nasirahany be misaotra an'Andriamanitra fa mba nahita place somatsara ho an'ny zanako amin'ny centre de loisir zao ho amin'ny grande vacances. Tena niraisiny ny fitetainako sao sanatria tsy hahita place dia tsy afaka hiasa. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Amen. Hoy izy ery anahy hoe isaorako koa aleoha misaotra an'i Jesosy fa tahiny ny zava-rehetra ataoko nahazo karama tsara tamin'ny mois iny salama tsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleloia. Dinay be mihitsy ianao Jesosy malala ozy izy tojo. Halleloia. Dia ny Jehovah malala tamin'ny zava-rehetra nataony taminareo pastera sy tamina menakavy koa. Misaotra ny Charline. Halleloia. Miarahaba faly amin'izay mifaly tokoa izy ny Charline. Halleloia be fijona volombelona ozy izy Berta. Misaotra Berta. Fijona volombelona ozy $100. Dia raha Jesosy fa omeny tolotsaina foana amin'ny azako ato. Faly amiko patron, tsapako be fa noho Andriamanitra. Halleloia. Voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Amen. Jirambola ozy izy Mbotsilda misaotra an'Andriamanitra fa mbola nomeny réponse kely amin'ny asa fa lasa manao vacances ny patron. Fa nomeny repos kely amin'ny asa fa lasa manao vacances ny patron koa dia mba libre kely mandritra ny 10 andro ho anazy voninahitra. Halleloia. Tsara Jesosy.
ijona vavolombelona izy Jonathan ny zavatra zay ny riko efatra amin'ny elaela raiko Jesosy fa azoko le zavatra sady nisy promotion be le izy saotra Jesosy alleloia tsara ny tompo saotra Jonathan ozy Rosemina Virginia hoe indrona tsapa ohatr zany koa tamin'ity misy zavatra lazaiko tsy possible de nefa tsy averan'Andriamanitra tsy azo le zavatra no eritreretiko misaotra azy fa tsy mety tapitra zava-mahagaga ataony amintsika tsara Jesosy alleloia ozy izy tojo hoe alleloia mankasitraka ay mbola fankasitrana tamin'le teo kay alleloia soa meva de nany Jesosy malala vita soamantsara ny journée androany alleloia ozy tojo hoe mankasitraka pastera efa makasika mampitombo fitiavan'Andriamanitra marina zany ozy namintsomakina alleloia de raina Jesosy fa niakatra kilasy daholo ny ankizy ny nanala CEPE afaka de raina Jesosy fa manolo-tsaina izy amainina iza daholo ny afaka CEPE zany ny Madagasikara na zavikeliny basoraty eo alleloia félicitations zay afaka fanadirana rehetra ozy izy Bartele voninahitry n'Andriamanitra raha fa niakatra 5e année ny zanako vavy ary nahazo mention bien ao amin'ny SCAM alleloia tsara Jesosy nahitana tokoa androany nahita miako ao amin'ny Facebook koa ko namoaka zanany tany amin'ny SCAM ary nisy fivoahana mihitsy zany tao félicitations zanakao Bartel de ho tonga amin'ny ambony indrindra le alleloia misaotra Jesosy fa lasa somatsara ihany ny demande ny bourse na DBDBA zany taratasy nitakizy ireo tamin'izay de 2 volana teo ny nanangolana ny taratasy rehetra nylaina tamin'izany fa azo daholo ihany tsy afaka nalefa androany le izy sady mbola nanana fotoana ihany koa ny prepan'ny entretien zay atao rampitso alleloia misaotra Jehova ny voninahitry n'Andriamanitra rery ihany alleloia raha pitso ilainy hoe joro vavolombelany amin'le entretien alleloia amen misaotra Jesuzelle hoy izy nambina misaotra ny Jesosy fa mbola eto sy mbola namindrano fony nalova ny rano voaka sy niditra ny trano afaka ny asa ary indrindra tonga eto an-trano eto tongony masina iaino azy indray tsisy lozany zao tamiko sy ny ankonako noho ny famindram-pony alleloia amen tsara be ireo marinaty anahy raha Jesosy izy andry milaingy dina Rodriguez faly be zany androany fa nahazo 14/20 zanako lahy de sorako an Jesosy ny tolo-tsainany meny tsara Jehova alleloia anositra ny zanako amin'ny ositry ny fahiratan-tsainany Andriamanitra alleloia tsara be ireo izy razana zo Sylvie misaotra tsikitsika voninahitra anao ray malala izy Angelina Demant fa nataonao nahatratra fandarana anio raha niantsena zany io de olona hafa no nandoha zay vola tokony nalohako sy mbola nahazo cadeau amainina tsara kosa zany tsara Jehova tahiny tompitsika rehetra zay adasika patitry eto France misaotra Jehova fantatanao vita soa tontolo andro anio de raiko anao tafaforito zay ho anao iain'ny teninao amen tsiry amboaramela voarainy karama de rainy Jesosy ary misaotra sy mangataka aminy mba hitondra ny vola zay nomeny amen alleluia itody raha misoa voninahitry n'Andriamanitra iray fa raha vitany asa be any io alleluia amen na minitso makirinina alleluia voninahitra ho an'i Jehova hitako efa maloto be rano ato aminay efa tsy te hisotro fa nanokatra rano de narahatra ny lohan'ny rano de voninahitra ho an'i Jehova fa tsy be dia fa zao de nidiovina daholo ny rano rehetra tao amainina de raina Jesosy alleluia alleluia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa de vita somatsara ny zavatra rehetra tokony natao androany no hoe ny hery sy fahasalamana nahavitana izany alleluia de raina Jesosy ozy izy ary ty zany teo Madagasikara tiana rakoto ary zaka misaotra Jesosy misaotra ny Jesosy fa zaho rehefa nody ny zanako lamatoa malariva miteny hoe faly aho izy fa izara vaovao mahafaly be anareo afaka baka +2 za de hoy zany mantsy le zanako hoe efa fantatro fa fampanadinana anao mais comment tu sais maman ozy izy alleluia misaotra Jesosy malala no mifahatsaranao fitiavanao anay lalandava misaotra Jesosy malala no nitsodrano mamy be nomenao misaotra Jesosy malala tiako be foana ianao alleluia amen tsika ho tsy maintsy afaka manala fotsiny mody ataontsika fa le analatsika efa any daholo alleluia ozy izy ama hoe alleluia voninahitra n'Andriamanitra fa feno fifalinana ny tontolo andro voninahitra n'Andriamanitra reny any de miara-mifaly aminareo mianakavy ihany koa alleluia tsara Jesosy Noémie kely afaka zandriko afaka CEPE félicitations afaka CEPE $100
ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Alleloia. Félicitations. Io tamin'ny ity tonga soa tamin'ny ity CM manambotsoa samy avy eto France. Haingony irina tsisy isorina haingony irina. Halleluia. Zay no elo tahiny tompontsika rehetrarehetra mafinaritra be daholo ny fijona volombelona anareo. Misy sao dia misy adino ny ambony any. Sao dia misy adino ny ambony any. Efa noratra daholo efa sanatra Andriamanitra tsara Jehova. Zao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay raha ohatra ka voazara voalaza daholo sy voavaky daholo ny fijona volombelona rehetra. Alleluia. Amen. Alleluia. Nao vakitsika kely aloha fa nandeha fa rahalatojo fotrany tsy tafiditra dia vakiko hozy izy rahalatojo ny tontolo andro androany somalo izy fa voadingana manitry no maly dia sorako an'izao fa nisy olona vaovao ray ny asako zay zaka dia voatelo andro monja zany aza to dia nomeny vola fankasitrahana akoatra ny karama zany. Halleluia. Miasa kely fotsiny zao zao fa affecté 3 jours aty ambanivohitra somary lavitra taty za dia nivantana tamin'ny hotely fandraisam-bahiny atao atoriana fotsiny dia tsy misy sakafo. Dia tsy misy sakafo be. Misy sakafo sa tsy misy? Tsy misy sakafo dia halleluia fa dia any amin'ny toerana iasako zao misy sakafo be dia be sady azo mihinana dia voky tsara sady misaotra Jesosy hoe tsy mba avelanao ho maty tsara ny mpanomponao Jesosy. Nandray zany tojo manao hoe tsy mba avelanao, nandray miteny hoe tsamba avelanao. Dia fahateny indray misy entana ilaiko tonga haingana be zay nefa za tsy manana compte Amazon Prime intsony satria lafo le vola aloha isam-bola nefa za mahalana avambokomandy entana dia nefa tamin'ity tena ilaiko tampoka be ilay izy sady faran'izay maika dia efa kivikivy ihany za sady tsy hitako izay natao kanjo afaka fotoana vitsivitsy dia tao aoriana dia nisy offre ray izay azoko hoe raha mandoko 49 centimes ianao dia afaka ny Amazon Prime herinandro tonga dia faly be za dia nataoko ilay izy tena nety tokoa hoe 49 centimes fotsiny no mba nalohako dia afaka ny commande an'ilay entana za dia haingana be mihitsiny araka ny ilaiko azy mihitsy ilay entana dia ho tonga aty amiko. Halleluia. Makasitraka rahalatojo tena Andriamanitra ao manome. Andriamanitra tena manokatra lalana. Halleluia. Tsara Jesosy. No rahalatojo zany dia misy promotion tampoka mandritra ny herinandro ka herinandro dia efa vita ny commande ny rahalatojo. Tsara Jesosy. Amen. Afaka seho koa valisoakerinay zafikely ny Rodriguez afaka fanadinana. Halleluia. Tsara Jesosy. Félicitations izy izay na zanakitsika rehetra afaka fanadinana. Mario an'izany dia naina Jesosy fa tena fehezon'ny tompo ato trano foana ny tongotro hatry natongavako eto Madagasikara dia mbola vao indrona andeha nivoaka tena kamo be dia voaka dia na ny fiarahamonina sy ny fianakaviako gaga fa niova be ono za no vain'ny ten'Andriamanitra ianao tena marina misaotra Jehova. Halleluia. Ozy koa Daniela hoe halleluia Jesosy fa ny olona mangalatra plakina fiara taminay tamin'ny 2019 sendra mifovo marina teo ambarabaranay teo dia teo ilay polisy nampolaza tratra ilay olona nangalatra ny plaky voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Amen. Zavatra efa tsy nieritreretinay. Ny plaky mantsy any amin'izareo any Belgique any ohatry ny pièce d'identité mihitsy ohatry ny karapan'olo mihitsy ny plakina tomobile. Ny plakina tomobile zany an-jareo dia raha tsy diso hoe Kodaniela ny plaky-ny numéro ny plaque d'immatriculation an-jareo zany numéro an'ny tomobile ohatry ny tsy miova mihitsy fa iny foana rehefa manana tomobile raha tsy diso raha vao misy mangalatra izy ohatry ny karapan'olo mihitsy nisy nangalatra ohatry ny fahafantarana anao mihitsy raha tsy diso tamin'izaho tany Belgique mantsy naka tomobile dia ohatr'izay ny fanazavan'ny olona. Za lasa zatra miteny fitenin'ny zandry-tojo hoe tsa mahita mahafinaritra na. Halleluia. Tsara Jehova. Misaotra anareo amin'ny fanomezam-boninahitry n'Andriamanitra. Misaotra anareo amin'ny fijona volombelona fa misandatra Andriamanitra. Izay ny azo lazaina. Mahereza foana dia samia mandray ny vokatsoa ny fijona volombelona avy amin'Andriamanitra. Tahiny tompo antsika rehetra hihaino tenin'Andriamanitra sika. Zao dia mpavisika nababitsika razana Monique Mariette tany Koweït izy nitolosika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Rahavavy Monique anao ny fitenenana. Raha tsara ny baibolitsika vita ny toloteny dia miverina eto indray amerina ny famelabelarana. Amen. Miandry kely vitsivitsika raha 'avana. Azafady. 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 Miandry
Izay misy ozy izy entin'ny zareo nanao trafika. Tarapaina tonga somatsara ny plaky. Lasa aritsika. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo antsika rehetra mpanaraka vavoka fiangonana. Faly ary avina mbola tafiaraka eto amintsika indray amin'izao alina izao. Ary saonan Jesosy manome hery sy tanjaka ahafahana manao ny asany. Dia ny tenin'Andriamanitra zavakintsika moa hitantsika amin'ny Exodus toko 9:7-10, farany amin'ny andininy 7:10. Exodus toko 9:7 sy 7:10 vakintsika amin'ny anarana Jesosy. Fa havahako amin'izany andro izany ny tany Gosena izay hitoeran'ny oloko ka tsy mba hisy lalitra ao, mba hahafantaranao fa izany no Jehovah fivohan'ny tany. Dia asiako fiavahana amin'ny oloko sy ny olonao, raha ampitsy no hisian'izany famantarana izany. Aleluia, amen. Eto ry havana dia fantatsika tsara fa zanak'Israely dia voababo tany amin'ny tany Egypte. 500 taona izy retany. Dia rehefa nitaraina izy rey dia henin'Andriamanitra ny fitarainany, nivavaka izay zany dia henin'Andriamanitra. Dia tonga ny fotoanan'Andriamanitra hanafahany izy ireo amin'ny tany fahababoana. Dia rehefa nafaka izy ireo Andriamanitra dia nala izy ireo tany dia tsy afaka hiseho izy vatan'Andriamanitra fa tsy maintsy nanirak'olo izy dia mba ahafahany haneho ny heriny sy fahefany. Dia naneraka ny Mosesy sy Arona Jehovah hoe andeha hiresaka amin'ny Farao, iteny hoe avelao ny zanak'Israely andeha hamono zavatra tao fanaty hitranga ny hevitra ho an'i Jehovah. Dia tsy naneky moa Farao. Dia naneho famantarana marobe Jehovah, famantarana loza fofo nataon'Andriamanitra. Dia voalohany tamin'izany dia ny rano tonga rà, tao ny saho, tao ny moka, tao koa ny lalitra, tao ny biby fiompiny Egyptiany maty, tao ny avandra, tao ny vay, tao ny valala sy ny sisa. Dia regny rehetrarehetra regny dia mba hahafantarana fa Jehovah no Andriamanitra ary ny zanak'Israely dia zanak'Andriamanitra. Dia na dia famantarana be dia be aza nataony Jehovah avy tamin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona teo anatrehan'ny Farao, dia tsy nino izy ary mbola nanamafy ny fony ihany izy hoe tsy hanganefa zanak'Israely satria niasa ho azy be moa zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta dia tsy fony hanandefa an'ireo zanak'Israely ireo hiala ao satria niasa be ho azy ireo. Dia naneho zavatra marobe Andriamanitra tahaka izany hoe lalitra zaika tamin'ny biby fiompy maty, dia havandra miaraka amin'ny afo. Fa tanatin'izany ry havana dia Andriamanitra dia nanavaka ny zanak'Israely tanatin'izany. Na dia naty aza biby fiompy rehetra teo amin'ny tany Egypta, fa ny biby fiompy ny zanak'Israely navahan'Andriamanitra. Na dia naty aza ny lamato ny Farao dia tsy mba nisy fahafatesana, tsy mba nisy fidradradrana tao amin'ny tany Gosena, tao amin'ny toerana nisy any zanak'Israely. Dia amin'izao fotoana izao ry havana dia moa teko tonga amin'izany. Marobe ny olona miteny hoe mahafiainana zao sy zao io tany. Dia marobe olona midradradrada, mamoy fo, mamono tegna satria mafy ny fiainana. Olona mety mivavaka ihany nefa
tsy miditra laly dia tsy mety mahita ny voninahitry'Andriamanitra. Dia androany ty sintona saintsika hoe io hevitry tany Gosena ry avina dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io. Tany Egypta nefa eny amin'izao tontolo izao. Fa raha tsika sady mivavaka no manao ny fiainan'izao tontolo izao dia tsy mety ahita tsirony amin'ny fivavahana tsika satria tsy miara-miasa zany zavatra zany. Fa teto Andriamanitra tena hoe niteny ho izy hoe havahako ny oloko amin'izany andro zany. Misy fihavahana zany eto, misy fanavahana zany eto ry havana. Zany hoe atsika rehefa eo amin'ny tontolon'ny fivavahana atsika, rehefa eo amin'Andriamanitra atsika, rehefa tafiditra amin'ny tany Gosena atsika, eo atsika ilay feno fiarovana, eo atsika ilay tena marina hoe efa sambatra miaraka amin'Andriamanitra. Sambatra satria manana Jesosy, marina atsika hoe regnitsika fidradradran'olona any ivelany any, regnitsika ny zavatra miseho any ivelany any, fa tsy afaka, tsy manana hery amintsika. Nisy aizimpito tao amin'ny tany Egypta, fa tao amin'ny tany Gosena, nisy masoandro tao, nazava foana tao, nitsapatsapa ny olona rehetra tao amin'ny tany Egypta, tsy nahita lalana ale. Fa tao amin'ny tany Gosena ry havana, mazava foana tao, tsisy ninonino tao, tsisy loza nitranga tao. Androany ry havana tonga tsy ndao atsika hivavaka, ndao atsika tena hoe hiala amin'ny toerana Egyptiana, hiala amin'ny tontolon'ny Egyptiana dia hiditra amin'ny tany Gosena eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ampy atsika mivavaka fotsiny dia rapitso, dia androany mivavaka dia rapitso manota, androany mivavaka dia rapitso dia malasa mandeha manompo sampy. Tsy ampy izay. Fa Andriamanitra ry havana vonga hanavaka atsika. Tsy voatery hiaina ny zavatra iainan'olona any amin'izao tontolo izao iny atsika. Tsy voatery areo fidradradrana ao amin'ny tany Egypta atsika. Raha toka ka mahaliana atsika, raha toka ka atsika nanapa-kevitra hoe hitoetra ao amin'ny tany Gosena, hampitombo fiainam-bavaka anao, hampitombo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Aza miala eo, za manao tsy fantatra anao, raha za manokana dia ny fiainako rehetra ilako an'Andriamanitra, na ny kely na lehibe. Aty amin'ny tany Arabo aty ry havana amin'izao fotoana izao dia be dia be ny zavatra miseho dia nivokatra ny olona tsy manana taratasy. Dia tamin'iny semaine na herinandro lasa iny nivoaka sy ny patroko. Rehefa nivoaka dia alina be izay nody avy tany. Dia ray polisy iny miasa iny an-dalana dia misava, tena hoe misava. Izay tomobily mandalo eo dia savain-jare iza anatin'ny tomobily io, aiza taratasy olo io, aiza mombamomba ny olo io, raha misy mpiasa ao. Dia hitany masoko izao mihitsy hoe misava zareo, ary olo alohan-kanay ary dia savain-jare, jerevan-jare firy olo anaty tomobily, iza io, aiza mombamomba ny olo io, dia raha misy vahiny ao. Dia taitra hely moa za tamin'izay noho ny maha olombelona dia taitra kely dia rehefa tonga teo amin'ny anjarany tamin'izay ray olona ray dia tsy nijerevan-jare akory aza hoe tanaty tomobily nisy ahy hoe firy olo ao, iza anatin'ny tomobily io, aiza taratasy olo io. Tsy nijerevan-jare fa namenjare beg fotsiny patroko hoe mandehana dia navelany nandeha. Tsy nijerevan-jare, tsy nisaven-jare tomobily izay nimboako nisy ahy. Tena hoe nisaotra n'Andriamanitra satria natsapa hoe tena navahan'Andriamanitra ahy. Raha mahita olo atao sasany any misy mipetraka ao an-drano, misy vehivavy namanay zay aza niseraka taminay mitoetra ao an-tranony, mipetraka mandriandry ao an-trano dia nidiran'ilay polisy redy izy dia nalefa nody. Za nefa tsy tan-trano fa teny an-dala miaraka amin'ny patroko noho n'ilay asa. Dia za ny fiarovana Andriamanitra ry havana. Izany hoe tena
nahatsapa fa tena narovin'Andriamanitra voankazo kely ny foko tamin'izay satria hitako fa nanavaka Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Dia atsika ry havana tsy voatery hiaina amin'ny zavatra iainan'olona, n'olona tsy n'olona egny amin'izao tontolo izao, n'olona egny mivavabavaka fotsiny. Atsika dia afaka hiaina amin'ny fiainana mahafinaritra ihany na dia eto hoe miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'i Jesosy. Fa mety aiza anao apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana ao amin'ny tany gosena ary mba mangitahitan'izany hoe mba hitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Ao anie mahafinaritra ry havana, tsisy biby afaka hanaikitra anao ao, tsisy biby afaka tsy tratry ny arety mandringana ana ao, voaharo na ao, voakarakara na ao, feno fiarovana avy an'Andriamanitra. Tena hoe manome toky be ho ane tenin'Andriamanitra eto mba tsy hisy lalitra ao izy mba tena hoe hanisy fanavahana Jehova, hanavaka izy ny olona manompo azy sy ny tsy manompo azy. Ary zao vanim-potoana misy atsika zao ny vanim-potoana fanavahan'Andriamanitra ny zanany amin'ny Egyptianina sy ny Egyptianina. Dia ndao atsika ry havana mitombo fiainam-bavaka atsika, mivavaha, miala amin'ny ratsy ry havana. Fa raha mbola any amin'ny Egyptianina atsika dia tsy afaka hanavaka atsika mihitsy Andriamanitra. Mila tonga ao amin'ny tany gosena atsika, eo ambanin'ny helatra Jesosy. Ao atsika feno fiarovana ry hava malala, ao atsika tsara ny fikarakarana atsika ao. Dia izany moa tenin'Andriamanitra izay teniko amintsika eto androany. Dia misaotra anao ny aino dia ho an'i Jesosy ny voninahitra. Mety aiza havahan'Andriamanitra, mety aiza hitoetra eo amin'ny tany gosena, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny didin'Andriamanitra, eo amin'ny fahamarinana. Dia havahan'Andriamanitra ianao, tsy voatery hiaina amin'ny zavatra iainan'olo any ivelany iny ianao, tsy voatery handray fidradradrana sy ny kotraka havandra miaraka afo any ivelany iny ianao, tsy voatery hiaina amin'ny aizim-pito, aizina anao feno aizina anie ry havana iny amin'izao tontolo izao, iny amin'izao fotoana izao. Tena feno aizina mitsapatsapa ny olona mandeha tsy mahita lalam-kombana ry havana. Ny olona egny amin'izao fotoana izao, izany mahatonga ny olona mora mamoy fo, mora mamono tena satria mieritreritra izy hoe efa tsisy azo atao amin'ny fiainana. Dia lavitry n'Andriamanitra ny fony, dia lasa mamono tena ny olona, lasa mivarilavo amin'ny zava-dratsy ny olona. Dia anao kosa izay tonga eto androany dia mety aiza hitoetra eo amin'Andriamanitra, mety aiza havahan'Andriamanitra anao. Ka dia voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Razana Monika, tsara be ny toriteny. Andriamanitra ny hamaly fity dia mitombo ositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Razana Monika. Mahireza foana amin'ny asan'ny tompo dia hotahian'Andriamanitra hatrany anie ianao amin'izay rehetra ataonao fa na tena amin'ny ankonana. Alleluia. Sorantsika rehetra koa mankasitraka azy fa ny fankasitrahana ataontsika mampahery andry zareo, tena mampahery andry zareo ny fankasitrahana izay ataontsika. Dia nareo koa izany tena hisaorina fa manao asan'Andriamanitra, mampahery mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Gosena, anisan'ny tanàna mahafinaritra izany Gosena izany. Dikany hoe Gosena moa dia hoe tany misy tara-masoandro na koa hoe tany mahavokatra. Izay ny dikany Gosena. Ary dia hopofotsika androany fa tena tany mahavokatra tokoa. Ary Andriamanitra tsy mametraka antsika eny amin'ny tany tsy mahavokatra ry havana malala. Raha ohatra mbola sisy rahabe, mbola misy tsy voaravako dia arabaina daholo ihany nareo izay tany ambony tany mety
misy taminareo a mbola tsy narabaiko a dia tahiny tompo a izay taty arindrina vao miditra. Halleloia. Gosena. Gosena dia zara-tany ao anatin'ny Egypta, any amin'ny sisisisiny Egypta any a misy ny toerana atao hoe Gosena. Gosena io a tany amin'ny taona maro be lasa tany aloha tany, rehefa tonga tao Egypta Josefa dia lasa nanapaka tao Egypta Josefa, dia tonga tao ry Jakoba sy ny lalàny rehetrarehetra, dia hozy izy Farao any amin'ny Genesisy nange dia isika ny etombohan'izany tany Gosena zany. Genesisy 5:20. Halleloia. Rehefa tonga tao Egypta ny fianakavian'i Josefa dia izao ny zavatra nitranga. Hozy izy Farao, andeha miakatra faingana anareo ho any amin'ny kaiky, dia lazao amin'izay izao ny tenin'i Josefa zanakao: efa nataon'Andriamanitra ho tompon'ny Egypta rehetra ka midinaka aty amiko fa aza mijanona. Dia onona ao amin'ny tany Gosena ianao ka eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny ondra-manosinao sy ny ombonao mba amin'izay rehetra anananao. Halleloia. Izany ny tenin'i Josefa. Satria zany Farao dia nanome an'i Josefa hoe endana, meko anao Gosena, meko ny fianakavianao. Dia hozy izy Josefa endana ao Gosena nareo no mipetraka. Halleloia. Tamin'izany tsy nisy resaka hoe fa maninona no any. Aiza moa izany tany Gosena zany? Ao amin'ny tanin'ny Egypta dia misy fizarantany anankiroa miavaka be mihitsy. Indray Egypta ambony dia indray Egypta ambany. Misy laoty zany dia misy ny aty amin'ny Bakarty. Egypta ny renivohitra sy ny toerana misy an'i Farao dia eny ambony. Dia i Gosena ery ambany ery misy azy, ery ambany toerana. Tsy maninona raha omen'olona toerana ambany toerana aloha ianao, ary tsy maninona raha mahazo zavatra ambany toerana aloha ianao, fa izao no tadidio avy amin'Andriamanitra io. Dia nankasitrahan'i Josefa satria tsy any amin'ny ambany tanàna be any ve mba toerana omenanay? Genesis 45:10 ilay izy teo. Genesis 45:9-10-11 ilay niteneniko teo. Mahaiza mankasitraka. Dia aty amin'ny tanàna ambany no nomena azy tamin'izany fotoana izany. Tsy fantatra izay antony fa dia izao fotsiny hoe io no nomen'Andriamanitra, tsy adala Andriamanitra nanome an'io fa misy antony eo. Halleloia. Tonga tokoa taty aoriana be taty, aty amin'ny 400 taona mahery aty aoriana, efa ho 500 taona latsaka aty aoriana, ka ny zanak'Israely mipetraka tao Gosena. Rehefa mipetraka tao Gosena izy hiezaka any aloha fa raha possible ny anisy sary ampiseho sary kely aminareo, raha possible fa raha tsy possible moa dia tsy misy azo atao. Ny zanak'Israely dia tena hoe nitombo be mihitsy, dia lasa feno azy ny tany rehetra. Maninona ary izy no nitombo ny zanak'Israely? Satria eo amin'izany tanàna izany dia mahavariana fa nahavokatra be mihitsy. Nahavokatra be mihitsy io tanàna io satria tany lonaka. Eritreretinareo fa ny tany Egypta
sy firenena maromaro dia misy renirano ngezabe anankiray atao hoe le Nil na ozy ny teny malagasy ao amin'ny baiboly hoe Nely, renirano Nely. Dia io anisan'ny nampanankarena ny firenena rehetra, nampamokatra ny firenena rehetra izay lalovany io renirano Nely io, satria hainareo fa hafa ihany izany tany hoe misy rano izany a, hafa ihany izany. Dia rehefa hafa ihany izany a, dia soitso izaho ezaka nisy sarareo tiako ho tapanareo a, tiako hiainanareo ilay zavatra toy ny androany hoe manao ahoana moa izany Andriamanitra rehefa manome zavatra antsika. Asonge tsika ezaka misy sary anankiray izay a, tiako alefa ato anaty fandanina fa tsy haiko na ho tapavoaka eto ilay izy, fa ilay hitanareo moa fa ilay efa sarosarotra ilay mampiseho sary eto amin'ny écran no notateriny nefa niova ilay paozin'ilay telefona. Fa ezaka ihany nefa tsika. Alleloia. Mialy kely tsika azafady a. Dia io renirano Nely io a, lava be mihitsy mantsy izy io. Dia rehefa lava be io a, dia mamakivaky ny renirano Nely a, vakivakian'ny renirano Nely a ny firenena maromaro miainga avy any Soudan. Dia iny firenena asoloa tasolo riavana. Manamana sara ihany keo a, masehoko fa asoloa vaky kely ny andefasako an'ilay sary. Aratsiny a, satria misy zavatra tiako atao hitanareo mantsy ilay izy. Hiezaka hampiseho anareo a, fa tsy haiko raha hivoaka tsara ilay izy. Io a misy saritany. Dia aseho kely anareo izany hoe ity izany a, jerinareo tsara ny curseur koa. Mahita curseur ve izao nareo? Iny mandehandeha iny. Ity a ny ranomasina mena. Dia ity a tanin'ny Egypta. Dia ity ny atao hoe Gosena. Io a ny tanin'ny Gosena. Mahita tsara ve nareo azafady? Dia ity rano ity a ny atao hoe renirano Nely. Io a hitanareo iny ambany midina rehetra iny a, ny renirano Nely. Ka ny renirano Nely a dia avy eo a mandeha mivarina makany anaty ranomasina. Jereo tsara io sary io a, fa avy eo azavaiko anareo ilay izy. Iny izany misy renirano Nely a, ka ny renirano Nely a dia hitambarana renirano a maromaro mitambatambatra rehefa hivarina any anaty rano izy. Anisan'ny ngeza be indrindra amin'ireo karazana renirano ireo a ny atao hoe Nely manga dia Nely fotsy. Misy hoe manga dia misy hoe fotsy. Ankoatr'izay dia misy anarana maro be daholo reny renirano reny. Dia jerenareo tsara ny toeran'ny Gosena, ito boribory ito ny toeran'ny Gosena. Dia ity a Egypta. Iny Egypta. Alleloia. Rehefa mazava aminareo sary dia azavaiko anareo amin'izay ny tohan'ny tantara. Amen.
dia izao zany iny a ny toerana nametrahan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy ny olona tsy nahita an'ilay izy hoe inona ny antony nifidian'Andriamanitra ty toerana ty, fa ny zavatra fantatra fotsy dia nakasitrahana hoe andao hipetraka ao a Gosena. Nefa kely na raha le tanàna tamin'izany dia efa hoe tany mahavokatra. Ny mahatonga ny tanànan'ny Egypta anisan'ny natanjaka sy namokatra dia izao satria andalovan'ireny rano Nily. Ka rehefa toerana ao misy rano mandalo na dia tany efitra tsy dia ampy orana azy dia amin'ny alalan'io arena be mihitsy zany amin'izay toerana andalovany iny rano ngeza be iny, satria dia mahavokatra. Somary sahirana ny Egyptianina satria mitarika rano somary misahirana koa vao mahazo rano, ka indray mandeha isan-taona tobaka be io rano satria mitombony mba misy orana. Dia amin'ilay indray mandeha isan-taona mitobaka mihoatra iny zany izy manararaotra ny Egyptianina manao toho-drano mampiditra rano any amin'ny tanimbary sy ny sisa indray mandeha isan-taona ihany. Fa raha tadidinareo ilay rano teo ny paozin'ny Gosena indray maninona misy an'ilay sampana rano daholo mandeha eo ampovoanina rano na ankavia na ankavanana dia misy ireny rano Nily andeha hivarina any anaty ranomasina. Anisan'ny mahatonga ny tanànan'ny Gosena tena mahavokatra ary izao rehefa ilay tondraka koa ilay rano indray mandeha isan-taona dia mitondra karazana ohatry ny hoe fako, tena ohatry hoe karazana rehefa ohatry ny antsika ireny izao hoe tondraka ny rano dia misy zavatra entin'ilay rano avy any amin'ny toerana lavitra any dia mitobika ambany toerana ny tanànan'ny Gosena dia mitobaka eny ilay zavatra nentin'ilay rano zany dia ireny zavatra ireny tonga lasa zezika. Hitanareo dia lasa tany mahavokatra be zany ilay tanàna ny Gosena. Mitombo be dia be mihitsy ny zanak'Israely tao satria nahavokatra ny tany, nahavokatra lavitra no tao Egypta. Ary izao tsy mila misahirana ny olona tao fa voadidina rano, tsy mila mampiditra rano hoe andao ampiditra rano anefa ny rano mihitsy nefa eo voadidina sampanana rano anankitelo Gosena. Ny any Egypta mbola ery alavitra ery mandalo dia aveny no misintona. Alleloia. Izay ny zavatra misy tao Gosena no nataon'Andriamanitra mipetraka ny zanak'Israely. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe namaky an'ilay Exodus teo isika. Andiny fahafiry moa andiny fafito ambin'ny folo amin'ny Exodus toko fahavalo. Fa raha tsy mandefa niorika ianao indro andefa lalitra betsaka mely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao dia ho feno lalitra ny tranon'ny Egyptianina sy ny tany izay toerany koa. Fa avahako amin'izany andro zany kosa ny tany Gosena izay toeran'ny oloko dia tsy mba hisy lalitra ao, mba hahafantaranao fa izany Jehovah afovoan'ny tany. Dia asiako fihavana ny oloko sy ny olonao raha mpisy nisy izany famantaran'izany. Eritreretinareo amina firenena anankiray zany misy lalitra tonga, fa ireo lalitra ireo dia nomena baiko satria lalitra avy amin'Andriamanitra. Ireo lalitra ireo dia nomena baiko, alleloia, nomena baiko ilay tsy mahazo miditra ao Gosena, interdit, tsy mahazo miditra ao Gosena satria misy inonao, misy zanak'Andriamanitra ao. Dia teny aminao ary avana malala manao hoe tsara loatra miaraka amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa manavaka dia tena manavaka. Ny zavatra tiako hitsanga amin'ny fiainanao manomboka androany dia hiova-toerana ianao. Ny problème amin'ny fiainantsika mahatonga amin'ny fiainantsika tsy mety milamina dia izao tratran'izao karazana olana ka tsy ny lalitra ireny mantsy tsy tafiditra tao Gosena fa ny loza folo hatramin'ny fahafatesan'ny lamatoa rehetra tsy nandalo tao Gosena, na dia mifanahy amin'ny fahafatesana ary tsy nandalo tao Gosena.
lalitra tsy nandalo tao, ny aretina tamin'ny biby tsy nandalo tao, ny vai tsy nandalo tao, ny avandra tsy nandalo tao, ny moka tsy nandalo tao, ny valala tsy nandalo tao, ny aizipito tsy nandalo tao. Volazan'ny ten'Andriamanitra any amin'ny resaka sotsika any amin'ny ndraiky tsika maky any amin'ny Exodosy toko 10 ry havany, Exodosy toko 10 andiny faharaiky amby roapolo. Ny soramary dia ny fahasivy ny oza fahasivy ny aizipito. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, hainjiro manandrify ny lanitra ny tananao mba hisy aizina amin'ny tany Egypte dia aizina azo tsapaina. Ary tena aizina be tsy afankahitana zany, mifandona ny olona ao an-trano fa tsy mifankahita satria maizina. Dia nahindritry Mosesy nanindrify ny lanitra ny tanany dia nisy aizipito eran'ny tany Egypte rehetra hateloana, ko tsy mba mifankahita ny olona na niala tamin'izay ny toerana hateloana, tsisy sanetsika zany fa zay manontody midona mirindrana maizina loatra. Fa tao anatin'izany nikatso zany ny fiainan'ny Egyptianina, tonga dia nikatso. Aleloia, satria tsisy afaka netsika. Manao anareo any ambony any, salama tsery dada, aza mihetsiketsika, aza mihetsiketsika, sao dia mianjera, za tsy afaka mihetsika fa tsy tiako tsonina ny hankapako. Maizina be mihitsy, tsisy azo ny inona tao, mikatso 3 andro ny fiainana. Fa tao Goseny niodina ihany ny fiainana. Hoy ny ten'Andriamanitra, fa ny zanak'Israely rehetra kosa dia nisy mazava teo amin'ny fonenana. Aiza ilay fonenana? Tao Goseny. Jerenao zany anaty maizina pery misy toerana mazava be, Gosena ny anaran'izany. Tany mahavokatra, toerana voatokana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Misy tontolo anankiroa eto, dia ny tontolo anankiray ao Egypte, tsisy afa-tsy loza. Manan-karena, fa misy loza, misy aizina, misy lalitra, misy moka, misy avandra, misy karazana fampitehana. Fa ary misy tanàna anankiray, tontolo anankiray hafa, tsy misy ifandraisany mihitsy. Io tontolo io ny atao hoe tontolon'ny zanak'Andriamanitra. Za maniry, aleloia, maniry ary havana mba hifindra ao amin'izany tontolo izany ianao. Misy amintsika eto mbola any Egypte. Misy amintsika eto mbola any Egypte. Tokony mifindra toerana ianao manomboka androany. Tao amin'ny Goseny io dia araka ny tempotany hoe tsy dia manahirana ny miaina tao. Ny Egyptianina dia mitarika rano mampiasa olona vao tonga tanteraka ao amin'ny rano, fa tao amin'ny Goseny voadidin'ny rano. Zany ngery havana fiainana tsy manan-java-mahory ary tonga ny rano amin'ny fotoanany, ary ampy ny rano. Aleloia. Tsy maninona toerana ambany fa io Andriamantsika koa dia avo toerana fa iva fijery. No tsy nijovony tao amin'ny toerana ambany, ao ambany tanàna, fa any ny mazava, any ny mazava. Ary amin'ny mahatantara rehetra tsy maizina tany, tsisy jiro, 3 andro. Samy manana ny fandinihany marina misy atao hoe marina ilay teny mampionina sy ny teny izy atao ilay teny hoe tsisy biby anaty bokaly, tsisy biby tafiditra. Mety marina izay. Fa zany hoe mbola te-hiteny ary hoe ny fiainana toy ngery avana tany Egypte foana ihany hoe lalitra aloha tsy tafiditra tao satria manino didin'Andriamanitra. Dia marina mihitsy hoe voasarona tsy azo na dia lalitra aza tsy tafiditra. Eo amin'ny habakabaka io zany to dia voandiditra ny lalitra dia tsy tafiditra ato nareo, misy mpiambina. Aleloia. Ary zao koa mety possible mety tafiditra tany ny biby masika, mena rano maimboka. Fa fotsiny rehefa ho Goseny tsy manana fahefana anaikitra. Tsy manana fahefana anaikitra zay fa ny fahefanana izy an'izay rehetra mipetraka ao. Hoy izy Jesosy any amin'ny Luka 10:7-20. Zaho izy manome fahefana anitsaka menarana sy maimboka, ka tsisy hampaninona anareo zay. Luka 10. Luka 10.
mandiny fa 7-10 indro efa nomeko fahefananitsaka mianarana sy maingo ka sandrisy ny fahavalo rehetra nanana fahavalona ka tsy ampanina anareo akory reny. Amen. Dia jerena amin'izay ny zanak'Israely nandroso be fa manina mandroso ka mahavokatra tsisy loza mahazo. Ny ao Egypta misy fotoana mbola lany andro kely ireo mandevina fa misy maty feno fahafatesa. Lany andro kely ireo fa mbola mandevina fatana trondro be dia be maty daholo ny trondro tao amin'ireny ranon'ely teo amin'ny tandrifin'ny Egypta rehefa tonga ny fotoana. Fa ny any amin'ny any Gosena tsisy an'izany rano madio ny sotrona tsy mivadika rano ny ranotany na dia inely any aza ny mandeha eo ny fotsy sy ny manga dia lokon'ny lanitra. Tao hoe lokontsika aoriana io tena lokon'ny lanitra, loko ara-baiboly io tena loko tena tian'Andriamanitra ny loko manga sy ny loko fotsy. Fa avy ny fotoana mbola navantsika fampianarana momba ny loko couleur fa tena misy ny atao hoe couleur tena an'Andriamanitra dia ny manga sy ny fotsy. Dia inely nefa anisan'ny sampana ngezabe anankiroa mitambatra ho ireny ranon'ely dia voalaza misy ireny ranon'ely manga dia misy ireny ranon'ely fotsy. Ireo manga sy fotsy hoe samy mandalo ka ny sarintanin'ny Gosena raha ny Jésus Kristy ohatrany zavatra ohatrany triangle zay izy satria rano anankiroa manasaraka no mamefy azy. Alleluia. Amen. Tsy nijanona zany ny fiainana tao amin'ny tany Gosena. Eritreretinao fotsiny ary ianao ao Egypta firenena matanjaka fa mbola misy fotoana lany andro mandroaka fatina lalitra fotsiny indray io satria avy nandalo ny lalitra dia very fotoana ary ny fiainana mitohy. Alleloia. Fiainana mitohy. Marina be ilay teny ranavavy razanamolika teo samy ao amin'ny tany Gosena samy ao amin'ny tany Egypta ihany na amin'ny tany Gosena aza. Zany hoe afaka tena miaina mihitsy ny hoe rivotra iainanao Egypta zany iainanao koa Gosena fa mbola samy hafa foana. Ary za mampahiranareo any Koweity reko mihitsy amin'izao hoe tena mamay be any Koweity any amin'ny resaka taratasy ary betsaka efa nisy taminareo jeovamitany be dia mihitsy ny mpiavy ny olona miasa any voasambotra. Fa za mbola teteny aminareo tena be dia be tokoa ny voasambotry ny fahavalo tao Egypta. Voasambotry ny valala, ny Aizipito, ny loza rehetra satria ao Egypta. Fa ianao mbola afaka mitoetra ao amin'ilay zaratany kely atao hoe Gosena. Io ny tontolon'Andriamanitra io. Io ny tontolon'Andriamanitra io. Ny renirano'ely dia malaza ho tsara hazan-drano ary malaza ho be hazan-drano. Ozy izy ny zanak'Israely amin'ny nomeritoko 120 any malahery be an'ilay hazan-drano nomena fotsiny tany Egypta zay ka tany ny hazan-drano dia omena fotsiny matavy be ny trondro vokatra. Zany ny toerana nomen'Andriamanitra nomanin'Andriamanitra 500 taona meloa. Zaho ao miteny anao fa ny zavatra ataon'Andriamanitra androany io raha pitsanao hisaotra azy. Fa naninona ary zao ilay volany fity tsy tonga tamin'ny fin mai. Fa naninona tsy tonga nanao erreur ny tany amin'ny nanao erreur ny agent comptable any amin'ny fanjakana tany tokony alefa ny volana adinony tokony tamin'ny volana mety izy azy tiany nalefa ary efa soaingana androany dia androany fa efa tara tsy fantany fa naveran'Andriamanitra tsy nalefany mihitsy satria mbola sy nilainy iny tamin'ny volana mai. Fa raha mipitso fa 5 volana Jolay ilainy fitihiny vola iny amin'ny 4 Jolay amin'ny 12 azo. Hitanareo natonga an'ilay teny hoe Jehovah Jireh dia rehefa nandehanao andehanao fanatitra ny Isaka i Abrahama. Dia efa andeha ninjitra ny tanany amin'ny Isaka izy no nisy anjely teny hoe ry Abrahama aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy. Fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra tokoa ianao. Tsy ny vonoana ilay izy ny kitaina efa eo mila manao fanatitra tamin'ny tampoka teo nitodika izy io misy ondry lahy
le misy tandrotandroka be misampasampana be misarimotra teo am'le kirira teo akaiky teo andry teonona tonga an'le hoe Jehova no ahita aiza ny fanatitra ozy izy Isaka Jehova anganaka no ahita ozy izy Jehova no amatsy Jehova jire fa za mbola miteny anao androany fa ny tena maha Jehova jire azy tsy ny mamatsy fotsiny fa ny mamatsy amin'ny fotoanany haleloia tsika ho aty tsy matahotra tsika na tsy miliardaire zany ianao aza kivy zany na tsy manao an'izany tombavaka zany tsika banareo rehetra tonga eto zany tonga de ho miliardaire daholo nareo aza malahelo am'izany ao na tsy tsofina rano ho miliardaire eto ary eto amin'ny fandalinana andramoka izao ary tsisy an'izany mandrakizay eto ka aza malahelo fa tsika tsy ny miliardaire ny tanjontsika fa ny tsy anan-java-mahory misy olona miliardaire any tsy hitany kory izay anaovany an'le vola fa misy olona ray any amin'ny fandarana andramoka izao any tsy manana miliara fa amin'ny fotoana ilaina le miliara na ilaina le million na ilaina le totalim-bola zay ilaina de tonga iny za tsy mba mitaitaina zany rehefa na am'resaboly io hoe misy zavatra tsy mahay aloha any arina any toza hoe any arina any zany raha androany a misy zao zany zao raha vao ohatra ka tsy miasa Andriamanitra fa zany efa mahatoky fa hiasa Andriamanitra de misy 750 € lamande tokony alohako noho ninona misy tamin'ny tomobile anay ny grille feu tsy tadiditsolo izy any olona nitondra an'izany zay mivarotra tomobile tsy zany tratra farany na ny permis ako miaina point anankitelo izay na efatra na zahako mila manondro olona hoe ianona no nitondra izy tsisy nefa le olona ho tondrona nampanatsoana tany amin'ny barahoan'ny gendarmerie za de nampahafantarina fa tsy ianao zany mila mandoa onitra 750 € satria ianao orinasa kely mantsy ny tenako zay tsy maninona zany rangaha rehefa so tsy maninona zany mandraky tiany androany no mbola tsy tonga le famplazana na zay tsy tonga satria tahin'ny tompo a na zay tonga fa za tahin'ny tompo mahita andoavana an'izay tsy mampaninona zany atoky an'io Andriamanitra tsika ravana io tsy resadresahantsika fotsiny isaky ny fandanana fa tena atokisantsika io atokisantsika amin'ny fotsika rehetra io Jehova Andriamanitra de jerenareo le ondry tsy omaly io de fa nisaringotra teo ary raha ohatra ka tamin'ny ray atoandro i Abrahama ny andeha hanao fanatitra ny Isaka sy tamin'ny raiky amby folo de fa nisaringotra teo fa raha zany afaka teo ihany io manam-patongany tamin'ny ray fa naninzitra ny tanany Abrahama no teneniny anjely hoe aza maninzitra ny tananao amin'ny zazalahy amin'ny ray ora sy ray minitra aika io efa misy ondry lahy misaringotra tsy afaka io ny fanatitra ozy Jehova io atao gany tedavina ilana izy zany ny atao hoe Jehova jire mamatsy ary amin'ny ara-potoana aza mikoropaky zany io miaraka amin'Andriamanitra rapitra no mizatra ilainao de zao fotsiny beandry ale rapitsika tonga io ahoana ianao ny tsy anaky hoaniny zany ahoana ianao ny avelan'Andriamanitra tsisy pia zany tsy possible zany tsy Jehova Andriamanitra mitoriko aminao zany mamelanao rery zany de varina fa tsisy nininona nitranga tao Gosena satria maninona aonkety Jehova ary ao ny nametrahany zanany tiako ianao iova tontolo ny fiainanao mety mbola ao Egypta io fiainanao tsy mitsahatra misy olana misy problème misy fitaitainana lava misy fidradradradrana lava andao ianao hifindra toerana maniry aho mba hifindra toerana ianao ndao tsika hifindra teo a Gosena ny Gosena de zao ao amin'ny tontolon'Andriamanitra misy problème ianao misy problème tsy tatratra ny problème mbola tsy tafiditra ao Gosena zany ianao ahoana ny afahana miditra ao miditra ho isan'ny zanak'Andriamanitra miditra ho isan'ny zanak'Israely fa ny zanak'Israely tao Gosena na de ny fanampahafatesana aza tsy nahazo azy za ty teny aminao androany efa mantany hoe ahoana ny fomba fidirana amin'izany tsotra be fotsiny manaiky an' Jesosy ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanao a miala mandao an'izao tontolo izao ianao
mantao an'izao tontolo zao ianao. Ialao ny fiainan'izao tontolo zao, ialao ny fahotana, ialao ny fitsangatsangana, ialao ny fijejojejoana, ialao ny firehaka isan-karazany, rehaka zao tontolo zao, ialao. Fa tsy hatafiditra anao aokoseny zany. Mbola any Egypta foana ianao amin'izany fotoana izany. Dia mbola mitolona amin'ny ady isan'andro ihany ianao. Tsisy fotoana androsoanao ara-panahy mihitsy. Tsisy fotoana androsoanao ara-panahy mihitsy nge. Ny olona anankiray feno problème zany foana tena tsy afaka mbola androso ara-panahy mihitsy. Ny olona mandeha mivavaka. Ny olona ao anatin'ilay vavaka efa mideran'Andriamanitra amin'ny sabata zao tsika manasa anareo mihitsy mba manatrenga ianareo azany commencement taona eto zany rehefa sabata manomboka amin'ny 10 maraina iny dia vitanareo hoe zany ny atao hoe mivavaka. Loia. Dia ny vavaka atao amin'izany tsy misy hoe atao mivavaka mafonjeo a Jesosy amin'ilay olona tsy zany ny vavaka ao ka. Ny vavaka ao dia fankasitrahana an'Andriamanitra fotsiny sisany ny akabetsahan'ny vavaka. Eny e, misy fotoana ihany aloha misy marary sy ny sisa ao dia misy ny fitolanam-bavaka ohatrany tamin'ny era zao voninahitry n'Andriamanitra fa maro tamin'ny izay nentina bavaka tamin'ny aretiny sitrana. Anisan'izany ny tato-tokantrano nisy tsy salama tamin'iny fa rehefa nentina bavaka dia sitrana. Zao nge ry havana malala e. Atao Egypta nge tsy mivavaka ny olona. Ny vavaka ny olona fa mivavaka mitaraina noho ny moka, mitaraina noho ny valala, mitaraina noho ny aizim-pito. Ary le hitaraina nefa amin'io aiza? Hariva tsy any. Misy Andriamanitra ao fa izy any ankosena. Raha te hoeno zany ianao, te hiafina amin'ny fahafatesana zany ianao, tsy handringana anao tamin'ny alina, tamin'ny loza fafolo, dia tany ankosena tompoko, tsy tafiditra tany ny fanafatesana, tsy tany lalina makany. Manao antsoava androany, misy aminareo mbola tsy afaka olana mihitsy ny problème. Olana. Tsotra fotsiny ialana amin'io. Midao hifindra zaratany. Mifindra ao amin'ny zaratany nomena ny zanak'Andriamanitra. Gosena ny mendrika anao fa tsy Egypta. Ary azonao atao miditra ao. Mandefa SMP amika anareo. Fa atoranao ny lalana miditra ao. Atoranao ny toe-po fitondratena araka an'Andriamanitra. Fa mila miova toerana ianao. Ao Gosena misy ny zavatra rehetra. Mitoy ny fiainanao. Tsy lany andro mandeha mirepare problème. Mba misy zavatra natsangana ianao. Dia inona zavatra natsangana? Mirodana indray ilay izy. Tonga ny loza fahafiry indray zao tamin'ny fiainanao dia manangana an'iny indray aloha ary mitoy ny fiainana. Telo andro bloqué tao Egypta. Tsy afaka mihetsika noho ny aiza. Any Gosena mihodina foana ny fiainana. Mandroso foana ny fiainana. Satria manino? Ao Andriamanitra. Dia ao koa ianao no mitoetra. Tianao Jesosy. No tsika hifindra ao Gosena. Fa mahavokatra ao Mahavokatra ao. Dia mahavokatra na ny ara-panahy manaraka fotsiny ny ara-nofo. Manaraka fotsiny. Hitanao zany ho avy ny fotoana ianao misy olana ara-bola lava io adinonao zany mangataka amin'Andriamanitra mba ho tahiny zany. Adinonao zany. Ianareo tsy mahazo karama lava ny Koweït io, andao hiditra ao Gosena. Fa hitanareo zany tsy tonga akory ny faran'ny dia ozy patron hoe ity ny karamanao. Vola complet amin'io tsy mandadilady zany intsony ianao maka ny karamanao. Zany ma zavatra mitranga matetika aminareo ny Koweït. Tsisy an'izany hoe taloha ianao rehefa mbola any Egypte ianao mandray karama ianao le 30, le 6, le 7 dia efa mihibana any amin'ny compte any amin'ny bankinao. Mbola any Egypte ianao. Fa ho hitanao rehefa ao Gosena ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany. Ozy raha nabavy zay, za paster ozy tamin'izaho mbola tsy nivavaka, mbola tsy nivavaka ohatry zao ivavahantsika zao zany, tena hoe mbola tsy tonga ao amin'ny compte kory ozy izy mbola tsy azo kory ny karamako. Dia efa vita compte, dia tsisy raisina mbola tsy tonga zany, mbola tsy mitotona ny karama, dia efa tonga ny demande zay 5 000 zao aty, 5 000 zao aty. Vao tonga ilay karama, ny atongava ny ela dia zao indray ozy izy mifanohitra amin'izany. Ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany. Ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany. Zany ny fiainana atao Gosena. Satria manino tsy tafiditra tany ny valala. Alleluia. Tsy tafiditra tany ny mpanapotika. Ho tahin'ny tompany ana rehetrarehetra. Tandrisany mbola tonga ny ao Gosena nanana ambiamby ozy nareo. Dia ao araka ny teniko taminareo hoe rehefa izy ny tany any ambany toerana. Dia misy fotoana mitondraka ny rano dia mba mahazo rano ny eny ambony.
fa indray mandeha sy ataona ihany mantsy zany fa ny aogosena na dia iva aza ny rano dia mahazo rano ihany izy dia tao aogosena samy namboly vary daholo ihany ny olona tamin'izany fa aogosena misy an'ilay hoe vary aoriana tsika zany a Madagasikara misy hoe vary aloha za moa tsy dia mahitsy le vary aloha ngambany hoe mialohan'ny isin'ny vary ny olona dia ny azy efa vokatra fa ny ao aogosena indray malaza be ao hoe vary aoriana zany hoe maniny efa tapitra ny famoazan'ny vary ny olona rehetra izy mbola misy vary aoriana mbola misy vary tonga vokatra hafa indray tareo ny eo tsy lano a ny eo tonga ihany ny eo tsy ritra ny eo maniry ho tahin'ny tompony ianao maniry dia maniry a isika tsirairay avy ireo ho tafiditra ao aogosena ao amin'ny tanin'Andriamanitra avokoa mila mifindra toerana ianao andao hifindra toerana alevina certificat de résidence moa rehefa hifindra trano tsika tany a Madagasikara makany amin'ny fokotany dia maka certificat de résidence halleloia hifindra monina halleloia mila mifindra monina ianao mba atao ny etan-kelinao mba atao ny finoanao ny fonao ny sainao ny vatanao ajanony izay rehetrarehetra any tsy ilayntsika ny any rehetrarehetra any fa ny ilainao a saina vatana fanahy halleloia saina vatana fanahy entinao miditra any aogosena mba atao miala any Egypta ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra hitra ny fizarana fahatsapanytsika ry havana malala hitra ny fizarana fahatsapanytsika iny ny kantiko iny nalefako taminareo iny halleloia dia andaontsika manasa anareo a hiantso hizara fahatsapana inona no azonao zaraina androany inona ny zavatra voarainao androany ka mba azonao zaraina aminay a dia andao atsika hizara fahatsapana raso aloha afaka miteny ve a nanapapitsika Ingudina Rodriguez anao ny fitenenana inary any azonao zaraina tay tompo Makasitraka indrindra amin'ny fitenenana dia manona vetana Jesosy Kristy eo amintsika rehetra dia makasitraka anareo mianadahy tamin'ny toroteny tena hoe mampahery be ny zavatra tena nakasika be anahy dia ilay fitoroana vavolombelona izany Monika teo iny ilay hoe rehefa tonga teo amin'ny toron-dra eo ny polisy tsy misava fa namea lalana fotsiny dia tena hoe nanavaka tanteraka mihitsiny izany Andriamanitra satria misy zanak'Andriamanitra tao anatin'ny fiara io dia faharoa ilay hoe itsika raha mbola ho avy ao Ezipta foana ny fiainantsika dia tsy mba hisy fiainana ara-pana androso mihitsy satria variana amin'ny problème foana variana ny andevina variana amin'ny eo entina militsika ahoana no tonga antsika miaina hoe tontolon'Andriamanitra tena hoe ratsy itsika mihitsy izany ny mifindra amin'ny tena hoe miezaka be dia hijaly foana antsika fahoriana foana ny fiainantsika dia mila tsika manao ezaka be mihitsy hoe ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra dia hanana izany fiainana fiatanana izany. Hoe samy misy rano izao ihany tao amin'ny tany Egypta. Ny Egypta nitarika rano vao tafiditra ny rano tany amin'ny tanànan'ny Egypta fa tao aogosena nefa dia ny rano mihitsy no nanodidina azy satria voahodidin'ny fitalian'i Jehovah ny tany Gosena dia izay no tena nakasika be anahy pastera dia ho an'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia, amen. Amen, alleluia. Raha tany am-pianarana ianao no nanala fanadinana amin'ny fizarana fahatsapana dia nomena 20/20. Halleluia. Tsara be ilay fizarana fahatsapana. Feno, tena complet. Makasitraka indrindra ranabavy Rodriguez dia tahin'ny tompo dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo fa tsara Jesosy. Hizara fahatsapantsika mbola misy olona hafa indray hiditra hizara fahatsapana manaraka. Halleluia. Dia andao ary ampandrosotsika. Iza moa no tena mifandimbidiby eto fa tsy izy menadahy ihany matetika ny tena mandroso eto. Andao ary mentsika fitenenana avy hatrany raha latojo anao ny fitenenana inona ary ny azonao zaraina androany Alleluia. Jesosy daholo tsika rehetra dia makasitraka anareo anavaka mitorotena fa mampahery sady mahakasika tena pahatenana be. Alleluia. Nyako ny tena nakasikana voalohany aloha ilay fitsaboavam-belona ny tanabambasara Monika dia hoe anatin'ilay tena hoe fanavahana Andriamanitra mihitsy hoe misy olona na handeha any an-tramony aza dia
any amin'ny agence dia tonga amin'ny polisy andry anefa izy zany iny andalany eny dia tena tokony ho hita amin'ny polisy zay efa manakana mihitsy ny polisy isava dia nefa izy mbola tsy voasava fa rehefa torony tena alefa fotsiny izy tena hoe tena ohatran'ny hoe mahagaga ohatran'ny hoe tsy mampindra tsy hoe miainana mihitsy ilay izy fa tena sorana an'i Jesosy alleloia. Dia nakasika be anankiray koa ilay hoe tao amin'ny Ezipta bloqué 3 andro ny fiainana maidina be azo tsapaitana na fahavezirana tena raparapa tena tsy hita izay atao fa nefa ny zanak'Israely 3 andro nihodina tsara ny fiainana, nisy masoandro nisy rehetrarehetra dia nanao ny fiainana dia izany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tahin'Andriamanitra. Dia ny farany hoe tao Gosena tena ohatran'ny ao anaty bokalina dia voaharo amin'ny rehetrarehetra tsisy loza valala ninona dia tsisy tafiditra tao tena hoe mahafinaritra eo amin'ny fanansehan'Andriamanitra ilay izy. Alleluia. Tainy Jesosy taholy. Haleloia be makasitraka rahalatojo misaotra indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankiray pasoavana maro fitianao dia mitombo pasoavana hatrany dia misaotra an'Andriamanitra misaotra antsika rehetrarehetra tamin'ny fizarana fahatsapana. Zay ary no izy dia inona aby ny hitanareo hira tokony mety amin'izany, inona ny hira ataontsika androany. Alleloia. Ao asio hira kely mifanaraka amin'izany ary aloha misy hira anankiroa voalohany miditra eo voasoratra dia asiana voty kely, asiana fifidianana kely inona izay tahinao Jehovah toa voatany mandrakizay. Inona moa izay izy izay tahinao ay le any entin'ny Sauveur iny zany ny ray amen ny titran'iny. Alleluia amen. Inona moa titran'iny? Amen. Iny zao tena tsara marina dia misy iray zao zany mira mitsafidy zany tsika misy iray any farandray mamonjy sa le hoe anadaiwa anana Jesosy anidrehona dia inona ary amen. Io zany efa misy vote efa mandeha mivote efa nandeha mivote zao i tsiramboaramielina reo ny ataontsika vote le misy iray any farandray mamonjy amen tonga dia amen iran'ny someva izy nambinina amen ozy someva dia amen ozy izy marizo amen ozy tiana marila tiana amen ozy sandola tonga dia lany amen. Misaotra antsika rehetrarehetra nandray anjara. Halleluia. Misaotra antsika rehetrarehetra nandray anjara. Andriamanitra manankiray pasoavana indrindra maro fitia-tsika rehetra. Iny ataontsika indrindra dia aorian'izay hivavaka avy hatranintsika. Lany tena tamin'ny fomba. Alleluia. Lany tamin'ny fomba miavaka le hira. Alleluia. Tsara loatra koa tirity tena mendrika an'ilay toriteny tokoa izy dia misaotra nareo izy moa nanolotra n'iny teo nambinina misaotra nambinina moa izy moa nitondra n'iriny $100 misaotra $100 nitondra antsika an'izay hira izay androany. Someva moa nitondra antsika indriny tamintsika. Ka rehefa tsika ary le hira dia mino finaritra toa dia samita iny tompo hivavakantsika ao aorian'izay. Nothing
Aina Jesosy, tena marina zany Jesosy malalo. Zay tahinao dia voata mandrakizay. Efa nanapa-kevitra ny hampiditra ny zanak'Israely tao Gosena dia satria fantatrao fa mahasoa azy ao. Halleloia. Ampidiran'Andriamanitra anao ho tonga lasa mankafy ten'Andriamanitra ngery aby na fantatr'Andriamanitra fa eto no mahasoa anao. Mahasoa ny fanahinao, manana fifanaisana amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Tany Gosena ho anao, ry havana ny toerana ametrahan'Andriamanitra anao. Tany Gosena ho anao izao fandarana izao. Jereo ny fahavokarana nisy teo aminao hatramin'ny natombo anao. Nangetaheta ten'Andriamanitra. Misy amintsika ny manaraka tsy tapaka eto hatramin'izay fotoana elaela nisy ny fandarana. Za mino fa matombo mbola tonga eto nareo.
dia tsy fatiantoka ho anareo akory zao ka hoe hatramin'izay ninona fandarana dia vao meny ratsy ny fiainana fa matonareo mbola tonga eto foana dia za matoky sy mino fa satria tena gosena nametrahan'Andriamanitra anareo eto tsy misy mahaizina itsony fa mazava afaka mandroso foana ianao fa nino mitombo sy fanazavana ny lalako ny teninao dia iny fa mazava eo anoloanao ny lalako ombana ataon'Andriamanitra miharihary aminao ny lalam-pandresena maherezatra any ianao toy izy ny dia mitoera tsara ho gosena fa tsara ny eo anilan'Andriamanitra ozy izy safa hoe any amin'ny Salamo 3:7 hoe raza dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ozy izy Josefa mantsy ireo rahalahy tongava dia eto gosena nareo dia eto akaiko tsy lavitra Alleluia eo nareo hitako foana eo nareo ahiko foana eo nareo vatsiko foana dia mba tahaka izany koa Jehovahandriamanitra miteny aminao androany hoe aza miala ao gosena fa eo ny akaika eo nareo hitako foana andro aman'alina raha marary nareo hitako misy tsy ampy eo aminareo hitako misy mampiasa saina nareo hitako misy aizina mitady anarina hitako Alleluia izany no mahatonga antsika tsy mety manalavitra n'Andriamanitra ry avana tia anao loatra Jesosy aza miala ao gosena rehefa ao ianao ary raha mbola tsy ao manana etaeta mba ho tonga ao ry havana manana misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny toriteny dia izany teny izany mba tsisy ho very latsaka an-dalana fa tahiomba hamoha avy zato eny arivo tsy manam-patapelina ty anatinay tsirairay avy arovana amin'ny asany maizina tsy ho voajainiko ny devoly vorona mpiasa izany teny izany na dia litera ray azy misaotra Jesosy ao Alleluia amen ivavaka ho an'ny firenena navavitsika soameva amin'izao fotoana izao menaza fitenena makasitraka vaterana ny fitenenana iaraka ivavaka antsika manatavy ry Jehovah Andriamanitra tsara indrindra midera sy misaotra anao izay efa nahazo sakafom-panahy misaotra anao Jehovah Andriamanitra iray tamin'ny toriteny izay ndesin'ny mpanomponao teto teo ny Jehovah Andriamanitra iray eo ny toriteny teo ny famelabelana izay ndesin'ny pastera Jehovah Andriamanitra tsy mahay manova fon'olona fa mitory ny hatsaranao sy ny fitiavanao izy Jehovah Andriamanitra mitory ny fitahianao izy Jehovah Andriamanitra ka izany Jehovah Andriamanitra ny fanahy masina anao anondraka ireny teny ireny anondraka ireny teny ireny amin'ny alala fanahy masina ho tahaka ny fanafody izay ho an'ny marary tonga teto Jehovah Andriamanitra ampitsangana ny malema ampahery ny malema Jehovah Andriamanitra ampitraka ny mitanondrika Jehovah Andriamanitra ampikiloza rehetra reraka Jehovah Andriamanitra amin'ity fiainana ity na reraka ra-panahy izany Jehovah Andriamanitra reraka ranofo iny teny iny Jehovah Andriamanitra ampahery azy na ny marary Jehovah Andriamanitra ninona marary eo fiainany na marary ranofo iny ny fanafody ny Jehovah Andriamanitra misaotra Jehovah Andriamanitra fa tsy pihainy fotsiny izay rehetra niainy teto fa pihainy sy fakatoto ray malala olo misaotra Jehovah Andriamanitra fa esorinao any Egypta Jehovah Andriamanitra ny olona tsirairay izay niainy teto hiditra ny gosena apetraka ampelantananao koa Jehovah Andriamanitra ray malala i Madagasikara ny tompo ray malala tsara indrindra ataova tanàna gosena mahavokatra Jehovah Andriamanitra ataonao tanàna lonaka mahavokatra Jehovah Andriamanitra aniry Jehovah Andriamanitra vokatra rehetra Jehovah Andriamanitra ataonao nalavitra Jehovah Andriamanitra ny loza rehetra mandalo ny aretina ny loza rehetra ny siklony Jehovah Andriamanitra rivotoza engany tsy ho hitrana Madagasikara zany rehetra zany tompo ray malala meo aty Jehovah Andriamanitra ray ny anjara rehetra tsara Jehovah Andriamanitra ray Jesosy malala anao Jehovah Andriamanitra anao hitantina ny Madagasikara nay hitantina tanindrazanay hitantina ireo namanay sy havanay mbola tsy malala anao ka sy amin'ny fony tsirairay avy Jehovah Andriamanitra ray mitananao mahery Jehovah Andriamanitra ray hikasika ny fony tsirairay avy mba hanompo anao tsy ananao foana hiala amin'izao tontolo izao hiala ny Egypta mba hiditra ny gosena Jehovah Andriamanitra misaotra dera voninahitra Jehovah Andriamanitra ampio ny tanora rehetra Jehovah Andriamanitra mba hiditra amin'ny fahalalana anao Jehovah Andriamanitra ray efa miaraky Jehovah Andriamanitra ray ny Madagasikara
satria maro manaonao foana Jeovahandriamanitra variana amin'ny zavatrako ireo Jeovahandriamanitra eo fa tsy mba variana amin'ny fanompoananao. Ataovy Jeovahandriamanitra eo hikasika ny fony tsirairay avanao mba ataonao tanàna tianao Jeovahandriamanitra io tanàna Madagasikara io Tomporay malala eo. Mankasitrika mankatelina Jeovahandriamanitra Jeovahandriamanitra nona tsy manan-kelofana anao Jeovahandriamanitra hikasika ny fony tsirairay avy mba hifikitra aminao Jeovahandriamanitra ray malala eo. Misaotra Tompo, misaotra ray be avindrindrindra eo. Ho anao ray ihany idera sy voninahitra fa ho anay kosa fitahiana valim-bavoka fahasoavana fedana tsaina. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka mamy be mivavaka. Misaotra ranavavy Jehovahandriamanitra miaro fitianao tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra ny ranavavy Someva tambavaka ny firenena. Misaotra ny razanamorika tamin'ny toriteny tena mamy sady mahafinaritra nampahery. Dia misaotra betsaka ihany koa any ranavavitsika mamita mivavaka ho an'ny fanombohana ny fandarana. Nareo rehetra izay zara fahatsapana ihany koa raha latojo sy ranavavy Rodriguez Andriamanitra mivalim-potianareo ary nareo rehetra izay tonga ny anatrika teto koa dia tsy hambakan'izany. Amaly fitianareo Jesosy dia mitombotsy mitombo fahasoavana. Raha mbola tsonga amin'ny ranandro Jesosy ka tahiny tompo velona soamatsara isika dia fampitondram-bavaka isika mba hisy soamatsara ny fandarana rapitso na dia vaza ny fahasahiranana kely ara-potoana matoky sy mifa dia atratra tsara soamatsara ny fandarana rapitso amin'ny varsasa manomboka isika satria dia manomboka amin'ny fandarana misy andratana isika rehefa zoma. Vita iny tompo daholo rapitso ilaysika miona akila 2 points radio 345.com afahanao menonja-peo akila 2 misy sotenjaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo rano. Vita iny tompo daholo mahereza daholo. Amen.